Ny masovony Madagasikara tany Nosy Maurice Albert Kamivital indray dia tsy maintsy natsahatra tamin'ny asany taoriany fangatahana evaza izay nataony mahakasika Andramatoa Mamra Vatomanga ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fampetona any Andriamatoa Kamivital amin'ny asany no tena iomparantsika tao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Nosy be Helville teo ampikonokononana hitondra antsokosoko hihazo any Nosy Komoro tamin'ny alalan'ny vedety tao Andavokotokana commune Ambohitra Nosy be Helville notratehaky ny zandary ny olona izay misa 8 niaraka tamin'ny zaza misa 3 sarona nanritra ny fisavana ny entan'izy ireo ny zanatsokatra izay 270 isa sy finday ary GPS tratra ihany koa ny fiara starexa iray izay nitatitra solika ho an'ireo vedety saika hivoahan'ireto olona ireto. Nisy ny boritra iray sy kitapo misa 3 feno toka amina tavoahangy plastika ary vedety misy motera misa 2 sy bidon misy solika 200 litatra no sarona nanritra izay. Efa nogiazana avokoa ireo rehetra ireo. Natolotra sampandrarampahatra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ireo harem-pirenena izay nokasaina haondrana antsokosoko ary no tanana hatao andromaso ireo olona tratram-bodiomby ireo izay efa nanaovana fanadihadiana ihany koa ny amin'ny mahakasika an'izay fikasana hanondrana ny harem-pirenena antsokosoko zay. Ny amin'ny mahakasika IST izay natao tamin'ireo olona izay namohana an'izany dia ny foanana ny IST na ny fetra izay tsy fahafahana mivoaka any Madagasikara ho any ministry ny Jony sy ny toe-karena manga teo aloha mahatante tsy manao ratsy Pobert sy Ramatoa Ranaivoson rojony aina izay tompon'andraikitra teo anivon'ny ACC midika izany fa afaka mivezivezy malalaka miditra sy mivoaka any Madagasikara ireto olona izay nofoanana ny IST anireto. Araky ny voalazan'ny tale général ny Jirama Hatrany Andriamatoa Ronwes manoloana ny fotokonany syndicat ny mpiasan'ny Jirama na SMJ nisy ny fampiresahana ny arahan'izy ireo tamin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo ralitera ny ando juris ny ministry ny rano ny fidiovana sy fahadiovana razafindriany aina Minsoa Anjaratina Elia ary ny tale général n'orinasa Jirama Ronwes. Fifanatonana izay natao teny Ampandrinomby tamin'ny andro sabotsy 7 novambra 2020 ity fivorina ity. Toy izao manaraka izao ny vahaolana izay naroso tamin'izany rehetra izany sa tamin'ny Jirama kendrena ny hanasimpanitsina ekeny rehetra ireo andalana mira marimaritra iraisana sosialy omena arak'izay azon'ny orinasa Jirama hatao ny fahafahampo amin'ny fangatahana filankevim-pitantanana na conseil d'administration hiova ho azy izany rehefa mandeha ny fanitsina ireo andalana anatin'ny sa tamin'ny Jirama ireo. Mpiasa niditra amponja andrasana avy amin'ny SMJ ireo laharana antota taratasy momba ireo mpiasa niditra amponja hampitaina amin'ny ministeran'ny fitsarana izany rehetra izany mba hodinihan'ny lalina tsirairay ijerena ny rariny sy ny hitsiny. Fanesorana ny tale généraly misy ny fangatahana fitsiriana na audit amin'ny fitantanana sy ny lafiny arabola ka ny valin'io no hitondra ny fanapahan-kevitra izay horaisina manoloana an'izany rehetra izany. Midika izany fa efa mitady vahaolana araka izany ireo rehetra voatontonona ao anatin'ity raha Jirama ity amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo tompon'andraikitra ny amin'izay resaka Jirama izay. Nofoanana ny fanendrena Andrina Rakotomanga eo anivon'ny masovony Madagasikara any Chine. Nofoanana ihany koa ny fanendrena any Misora Ndimsoa izay mpanolotsaina voalohany ao masovony Madagasikara any France tao anatin'ny 2020 araka izany misa 3 ireo diplomate malagasy izay nosorony tamin'ny toerany.
isan'izany andriamatoa Albert Camivital izay noesorina tsy ho masovoan'i Madagasikara any Nosy Maurice intsony araky ny tatiny filan-kevitry minisitra ny andro ny asabotsy 8 novambra lasa teo eny. Raha nambaran'ireo gazety maorisianina moa dia nisy ny fangatahana evaza any Mamarabatomanga ho an'ny La Réunion izay nataony ity masovoan'i Madagasikara tany Nosy Maurice ity ka izay no antony izao fanesorana azy tsy ho masovoan'i Madagasikara ao Nosy Maurice intsony izay. Azo lazaina araka izany fa isan'ny olony Mamarabatomanga ihany koa zany i Albert Camivital satria izy dia nanao an'izay fangatahana evaza any andriamatoa Mamarabatomanga izay mba ho an'ny Nosy La Réunion hanohy ny fitsaboana azy izay. Nefa tadidio fa raha toa ka tafiala ao Nosy Maurice andriamatoa Mamarabatomanga dia ho sarotra izay fanadihadiana izay ho atao aminy ao Nosy Maurice amin'izao fotoana izao izay iaraha mahita sy iaraha mahalala fa tena mahamay sy mafana izany fanadihadiana any andriamatoa Mamarabatomanga ao Nosy Maurice ao amin'izao ankehitriny izao ny amin'ny mahakasika an'ireo raharaha izay mahavoasaringotra azy indrindra ity resaka famotsimbola izay isan'ny tena mahasarotiny ireo Maurisianina ao amin'izao ankehitriny izao ary tsy amelan'izy ireo vita moramora moa izany rehetra izany fa tsy maintsy ataon'izy ireo hevitra rehetra mba hatana sy hikatsahana ny rariny manoloana an'izany rehetra izany. Izao zany ilay tonga amin'ny fitenenana manao hoe tiavony namanao fa tapaho ny tendanao arakin'izay satria noho ny fitiavanao ny hafa dia lasa ianao ndray zany no tsy maintsy natsahatra amin'izay asa amin'ny masovo anao izay dia mbola miandry izay mety ho solony andriamatoa Albert Camivital izay hisolo tena azy eny amin'ny masovohan'ny malagasy any Nosy Maurice zay zany isika amin'izao fotoana izao asa ho izay indray zany no voatendry hisolo tena azy atsy ho atsy fa ny amin'ny mahakasika raha Mamarabatomanga kosa dia iaraha mahita sy iaraha mahalala amin'izao ankehitriny izao fa tena mafana dia mafana izany toetra raha Mamarabatomanga any Nosy Maurice izany ary maro sahady sy ny fanontaniana izay mipetraka etsiroa amin'ny lay manao hoe ho afaka madiodio ve sa hidoboka amponja ity mpandraharaha malagasy izay tena fantadaza ity amin'izao raharaha izay mahavoasaringotra azy any Nosy Maurice amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.